Olana sedrain'ny tanora ankehitriny indrindra ireo tsy manana diplôma baccalauréat ny fitadiavana asa. Anisany manana io olana io ireo tanora ety amin'ny Akamasoa sy ny manodidina. Betsaka ny tanora mety mangetaeta te anatra te manao formation fa tsy hitany ho aiza navaoko an'io. Izay no nahatonga ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa nametraka ny politika ny fanofanana arak'asa manome fiofanana ireo tanora arakaraka ny sampam-piofanana manavanana ny tsiraray misitraka izany ireo tanora ety amin'ny Akamasoa. Amin'ny taona ho avy iny moa zany dia efa maro ny misoratra anarany mahatratratra amin'ny arivo mahery anofanana avy hatrany ataontsika hoe ireo tanora ireo ary izy tena fanofanana pratika ilaina amin'ny fiainana no atao izay formation zay zany dia fanampiany ny Akamasoa sy ny ministère. Tanora manodidina ny 230 no andalam-piofanana eto amin'izao fotoana izao, misehatra eo amin'ny tontolo ny taozaitra, ny taotrano, ny famakiana vato sy ny fanaovana pavé, ny installation électrique sy ny maro hafa.